Nisokatra androany fivoriana ara-potoan'ny Filan-kevitra Fampihavanana Malagasy na FFM nisy ny lanonana izay notanterahana tetsy amin'ny tranon'ny minisiteran'ny Raharaham-bahiny Anosy ary momba indrindra ny fampihavanana sy ny fivoriana ireo ara-mofo no resaka izay nataon'ny filohan'ny FFM manandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny tsy androany ity. Ranilanja ny mpitarika amin'ny fanelanelana ny sadaiko omaly fa tsy mainka amin'ny fampihavanana fa amin'ny fividianana aloha. Tsy mitovy hevitra amin'Andriamatoro Hakim Sisano kosa ny Jenerala Raharaham-bahiny. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FFM dia antoka ahafahana manatanteraka fividianana amin'ny fisian'ny fihavanana. Lavitr'efatra kanefa ny asa fampihavanana ary heverina fa ilaina ny fahatongavan-tsaina amin'ny mpanao politika ary miantso amin'ny fihavanana fandeferana ny filohan'ny FFM. No Marihana ny Jenerala Raharaham-bahiny ihany koa fa tokony samy anaiky ny tokony hirosoana amin'ny fividianana ny rehetra. Zavatra tendrana dia hoe mazandy anaiky izay fividianana ka izay mba atao aho. Eo dia ny mbalam-pianakavo fa izay momba tenenin'ny Nisy izay miazy izay antsika zany ahoana moa zany no ahafahana hirosa amin'ny fividianana raha ohatra fa réseau hoe anao ndray asy anao manifestation ndray zavatra zay ka matoko hoe tsy maintsy anao aso ahafona zany zay sy sarotra na dia fara teo aza raha ho antandraro zany tsy mampaniny zay. Ny fampihavanana mesy hitandray andro nao tokantrano azy anao zao zao falifaly anao nandeha nivoaka andeha asa raha milombolony raha mahatonga miverina anao dia fa fampihavanana manokana ndraiky zay. Ka io zany mahatonga ny asan'ny FFM araka volazany teo hoe zay mandalo telo taona alavainy zany raha ohatra ka misy lana azy. Lavitrezaka zany izy io satria fanovanany ireo saina ane tsy moramora ka zany efa verasina ny sotovana malagasy ny fihavanana ka tsy maintsy averan'ireo mandeha ireny. Ao anatin'izay fampihavanana izay anisan'ny asa tanterahan'ny FFM amin'ny fandiniana ny antota taratasy momba famitsoran-keloka. Araka ny nambaran'ny filohan'ity androm-panjakana ity dia antota taratasy 100 no voarahin'ny FFM amin'izao fotoana izao. Teo moa zany le tamin'ny session taloha teo zany eo amin'ny telopolo teo dia fito amby roapolo zany mivoaka nahazo famitsoran-keloka. Dia zao eo 92 jours zany ny dossier io zany efa registré satria tamin'ny intersession teo zany dia misy permanence afona permanent dia mandray dossier apetroleo dia manakare zany kasika tsara mifandray ihany loha fa miesaka zany efa manatena sady hoe misy indemnisation misy zao olona fa manana dossier any fitsarana izay mamaritra sady hoe zao nolotra tokony aloany n'olona nytorinao dia mila mandeha tenay ty sao dia malakilaky le teninareo ty ka rehefa ny tonodrotra toko dia manazava tsara misy mazava tsara ny voalazany fa le fond solidarité nationale dia financement extérieur ary raha zay zavatra zay raha mikasika voaloha dia lafika matsara fa tsy maintsy mandalo any amin'ny parlemanta zay zavatra zay lalàna azo ampiarina fa ny dossier moa zany fatapetrampiarina. No Marihana teo anivon'ny FFM fa ny antota taratasy mifandraika amin'ny raharaha politika 2 sy 4 no dinian'izy ireo. Mivory isaky ny 3 volana mandritra ny 30 andro ny FFM ary indroa isan-kerinandro dia ny alatsinainy sy ny alakamisy no anatanteraham-pikambana fivoriam-be.